pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Sokavitre manolotra anao ny vavao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. Savy option tinao am Blue Line TV am Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-bavao. La 4G Patelma vous présente ny vavao. Raha mpitso no entiny eo amin'ny fivoriam-be ny solombavambahoaka olanina ny LFI 7 ora telo monja no nandanian'ny Vomera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ity LFI 7 ity ny zoma fa 10 ny volana novambra lasa teo dia izao aroso odininy rehetra raha mpitso izao. Miteraka tsy fifankazahoana eo amin'ny sampitantana ny tanàna n'Antananarivo ny vola miditra ao amin'ny fiara-miasan'ny commune sy ny Easy Park. Vola miditra azo avy amin'ny saran'ireo fiantsonan'ny fiara eto Antananarivo renivohitra. Tsy mifidy taona ny diabeta. Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola azo lazaina fa vitsy ny olona tratran'ity aretina ity raha nambaran'ny mpitsabo. Nankalazaina androany kosa ny andro maneran-tany amin'ity aretina ity. Tontolon'ny fanatanjahantena 80 taona teo aoriana tsy isan'ireo ekipa pirenena andray anjara amin'ny mondial 2022 ho tanterahana any Russia ny Italiana. Tsy afaka nanilika ny Suède izy ireo teo amin'ny lalao sakana. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 720 sy 700 nisan'ireo namony ainy tamin'ilay horohorontany lehibe teo anelanelan'ny Irak sy Iran ny alahady lasa teo araka ny antotanisa farany. Arao vetrany ary ny andindiny ny makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany ihany motsika ny vaovao dia rampitso no entina eo amin'ny fivoriam-ben'ny solombavambahoaka olanina ny LFI 7 ora telo monja ny nandinian'ny Vomera ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola ity LFI 7 ity fanadiny Andra Arson. Tsy tateny Tsimbazaza nitatry ny fivorian'ny Vomera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola tao aorian'ny fandinihana volavolan-dalàna laharana fa 8 bara 7 tamin'ny 7 oktobra 7 ifean'ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny teti-bola 2 tamin'ny zoma fa 10 novambra lasa teo. Tatitra izay takiany lalàna anatiny ny fiainam-pirenena andininy faharoa amby 10 tamin'ny volana novambra 7 ora telo monja nandinen'ity Vomera ity volavolan-dalàna ifean'ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny teti-bola 2 io tamin'ny io androny zoma io. Raha ny tokony izy anefa dia tokony fivoriana intelo miantaona no nataon'ity Vomera ity vao narisy odiniany rehetra amin'ny séance plénière ity volavolan-dalàna ity. Tsy nisy ihany koa ny adihevitra mafonja fa avy hatrany ny filohan'ity Vomera ity dia nilaza tamin'ireo solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ity Vomera ity fa amin'ny alahady 25 novambra manao misimisy izany hoe raha mpitso ao anatin'ny séance plénière. Fomba fiasa toy izany no mahatonga ny vahoaka malagasy tsy mametraka intsony ny fitokisany amin'ireo olona nofidiany isolo tena azy. Oviana moa ireo solombavambahoaka ireo no niaona tamin'ny olona nifidy azy nakaneviny momba ny fitantanam-bola mpanjakana izay volam-bahoaka. Mialoha ity fivoriana ara-potoana natokana ao amin'izany fandinihana ny fitantanam-bola mpanjakana izany. Oviana ihany koa izy ireo no nanao taritra tamin'izay lalàna n'olaniana tao amin'ity anteny meram-pirenena ity, lalàna izay tokony ho fantatry ny olom-pirenena rehetra tsy hakanavaka. Hitantsika rapitso na mba isy volavolam-panovana natolotro solombavambahoaka momba ity lalàna ifean'ny fitantanam-bola sy teti-bola amin'ny taona 2022 ity sady ho tahaka ny taratasy nalefa positra hatrany sahala amin'ireo ankamaroany volavolan-dalàna no nalian'ireo solombavambahoaka hatr'izay. Saika isan'andro no mbola ahitana ireo fiara tsy mataho-dalana ampiasain'ny mpitondra mandika lalàna na dia efa nanambara aza ny filohan'ny pirenena sy ny ministry ny filaminana anatiny fa tsy lefitra amin'izany izy ireo. Fanadiny Andra Arson hatrany. Io maraina io
tsy tahotra tsy enatra ity fiara tsy mataho-dalana iray izay misy irony saina kely irony eo anoloany na ny go-kart. Ny fitaratry ny fiara amin'io mainty avokoa, tsy misy hafantarana izay olombelona ao anatiny. Aiza ho aiza ny fampiarana ireny fanambarana natao an-gazety ireny ny amin'ny hoe tsy lefitra manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpitondra tsy manana fahefana ho véhicule prioritaire mini mandika ny lalàna ny fifamoivoizana noho ny tsy fahaizan'izy ireo mandamina ny fandaharam-potoanany. Raha ny lalàna eto Madagasikara, ny filohan'ny androm-panjakana ihany no véhicule prioritaire fa tsy ireo mpikambana ao amin'izay androm-panjakana izay. Ny sazy mifanaraka amin'ny lalàna mifeny fifamoivoizana no miatra ho an'ireo mini mandika izany. Ny filoham-pirenena ihany koa no mananjo ho arahina motara maromaro eo amin'ny 9 na 12 isa eo ary fiara maromaro sy ambulance. Ny ankoatra izay, izany hoe ireo lehibe na androm-panjakana arahina motara iray ary fiara-panokatra lalana iray na voiture ouvreuse sy fiara-panidy iray na ny véhicule suiveur. Dia mena ambany mena hatrany ireo polisy mandrindra ny fifamoivoizana manoloana ireo mpitondra tsy manara-dalàna ireo. Miteraka tsy fifangazahoana eo amin'ny sampitantana Antananarivo ny vola miditra avy amin'ny fiara-miasan'ny commune sy ny orinasa Easypark vola miditra izay avy amin'ny saran'ny fiantsonana fiara eto Antananarivo renivohitra. Falandina. Kambana roa anivon'ny mpanolotsaina Antananarivo no mangataka amin'ny Bianco sy ny IGE na ny Inspection Générale de l'État anara-maso ny fitantanam-bola eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Indrindra fa mivolana ampidiriny orinasa Easypark avy amin'ny saran'ny fiantsonana fiara eto Antananarivo renivohitra. Nambaran'ireto mpanolotsaina tanàna Antananarivo renivohitra reto fa tsy hita tao amin'ny teti-bola 14 ny 20% vola miditra amin'ny Easypark tokony efainy amin'ny CUA. Na dia efa nosoratana tao anatin'ny teti-bola 17 ndray kosa nefa dia mbola tsy niditra ao amin'ny kitapom-bola Antananarivo ho iatran reto mpanolotsaina Antananarivo ireto. Namaly izany le efitra faharoa anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny laza fa efa ao anatin'ny teti-bola izany fa ireo mpanolotsaina ireo no mety tsy mahazo ny voasoratra amin'ny prévision budgétaire ny CUA. Nolotsa anatin'ny budget 2016 tsy misy avahany io. Nanao de droit de parking azonareo tsara le rubrique budgétaire zay izy. Tsy misy hoe droit de parking ny Easypark ty, droit de parking na Rakoty fananarana de droit de parking tsy miova amin'ny prévision budgétaire. Nanampidirina izy anaty budget commune dia io anatin'ny rubrique izy miditra. Asa azonareo le fanazavana. Mety tsy azony angamba nitika an'izay. Na mamaky an'tery le mety azony fa tsy rarahina. Daholo anie zany. Tamin'ity taona 17 ity, vao nahazo fankatoavana tamin'ny ministeran'ny Hattany sy ny Finjaram-pahefana ny fiara-miasa misy eo amin'ny orinasa Easypark sy ny CUA, ka tamin'ity taona 17 ity, vao afaka nandrotsaka izany tao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ity orinasa ity, araka ny loharan'ny-baovao. Midika ve izany fa tsy ara-dalàna ny fitakiana vola nataon'ity orinasa ity ireo mpitondra fiarakodia tamin'ny taona 14 nankaiza ireo vola notakiana ireo, mampametra-panontaniana an'ireo mponina eto Antananarivo ihany koa ny fihetsiky reto mpanolotsaina mitady mafy ny fomba rehetra hametrahan'ny fitondrana ankehitriny délégation manokana eo amin'ny toerana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Iza no azo tombontsoa amin'ny fametrahana izany délégation manokana izany? Ho taterina aminao eto amin'ny fampalaam-baovao Kolo TV FM matrany toy ny raharaha ity satria dia fantatra izao fa mijanjro ny tady eo amin'ireo sampitantana Antanàna Antananarivo renivohitra ireo. Ny tokony nandritry ny 3 andro ny mpiasan'ny Samva nanomboka ny sabotsy lasa teo. Miangona ny fako tamin'ny faritra maro teto andrenivohitra niverina ny asa izy ireo androany rehefa avy nifandinika tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Samva. Fanadiny Mikael Ramalona. Tsy fanajana ny zon'olombelona, tsy misy ihany koa ny fifanarahana arak'asa mazava eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ankoatra izay dia tsy misy ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo mpiasa marary. Fandroana tsy amin'ny antony ireo amin'ny ampahany ireo no iainan'ireo mpiasa eo anivon'ny Samva ka antony nanaovan'izy ireo ny fitokonana nandritra ny 3 andro. Fitokonana izay nitakiany izy ireo ny zony araka ny nambarin'izy ireo hatrany. Nisy ny fiaonana omaly teo amin'ny tompon'andraikitry ny Samva sy ireo solotenan'ny mpiasa. Taorin'io fiaonana io dia nisy ny taratasy sy fifanarahana. Hojerena manokana ny fepetra ho raisina raha misy ny fanapahana asa no hony ny fahafatesan'ny ray, ny reny, ny zanaka, ny vady ary ny iray tampo. Ny fandroana ny mpiasa dia atao araka ny lalàna arak'asa sy aradrarina. Ny fandraisana ny mpiasa ho raikitra dia miankina amin'ny fahafahamanao ara-bola eo anivon'ny orinasa ary miainga amin'ny mpiasa tranainy indrindra.
Ny fitaovana enti-miasa sy ny fitaovam-piarovana dia omena araka ny fahafahany manao ny orinasa. Izay manary fitaovana dia manonotra amin'ny vidiny ny vidianana azy. Ny mpiasa maratra eo am-perinasa ka manaja ny fitsipiky ny asa dia ho raisy ny orinasa an-tanana. Tsy mbola voafaritra mazava ao anatin'ity fifanarana ity ny daty ampiarina ireo voalaza ireo. Niverina ny asa ihany koa ireo mpiasa raha ny tandroany. Tsy nisy nentina ny hevitra pahabe maso kosa ireo mpiasa manoloana ny mety ho teritery ahazo azy ireo. Foana ny fampisehoana saika nataon'ny tarika Rosy tany Sonerano Vongo. Ny afara tamin'ny fifampikasia tanana teo amin'ny Samsonbavambahoaka izany tsy mbola vita 100% ny fotodrafitrasa ny karakarana ny fampisehoana ny fototry ny olana raha ny fanazavana. Fizora Valy. Ny afara tamin'ny ady ny solombavambahoaka ny boriboritany faefatra sy ny solombavambahoaka ny Sonerano Vongo ny fanafoanana ny fampisehoana tokony nataon'ny tarika Rosy teo amin'ny kianja tany Sonerano Vongo. Raha ny fanazavana ny solombavambahoaka ny Sonerano Vongo izay any Tomasina amin'izao fotoan'izao tsy mbola vita 100% ny fanamboarana ny kianja izay nokasaina natanterahana ny fampisehoana na nisy aza ny fahazoana alalana. Nisy ihany koa ny fifanarahana tamin'ny mpikarakara izay nolavi ny tarika Rosy. Nandaniany vola plus de 20 millions moa izy io dia niarahana ny fiangonana, mpianatra sy ny sportif rehetrarehetra koa 80% efa vita satria efa vita ramblea gazon fa manomboka amin'ny tiro. Nambatra parpaing zay isakanana an'ilay olona tsy vezivezy le terrain. Ravan'ny Rosy pahabe masy mihitsy. Zany hoe nanao provocation i Rosy anatin'ilay izy le motif intérêt public ny raisinay protégena ny infrastructure izay napetraka nefa sy ny Rosy ny intérêt personnel no atao. Anao engagement zay anampy amin'ny Rosy hitona le sonoany ary amin'ilay toerana mazatra fa dommage moa ny refusé Rosy dia nifaraka amin'ireny situation zay somary mampalahelo regny taty Sonerano Vongo. Raha tsy haivina ny laza ny solombavambahoaka lehibe ny tarika Rosy fa ametraka fitoriana manoloana ny fikasihan-tanana sy ny zava-nitranga tany an-toerana. Za nianatra lalàna tokoko, za tsy kasihana tanana. Faharoa, za tsy mpanao excès. Olona anankiray no nikasy tanana. Folaka ny tanako, folaka ny poigneko ireny mbola misy kikakika ireny hitanareo, folaka ity tsy afaka mitendry ary za natao opération na hansa dia viny atao anaty kata ino ny dakany. Zay no nangalako certificat médical dia hitory. Rehefa misy mamono ny tenanay no jeren'ny gendarme fotsiny. Makany amin'ny gendarme manao plainte, tsisy mandray plainte ataonay fa miaraka amin'ilay olona mamono anay ilay gendarme. Tsy normal. Miantso ny olona ambonin'ireo olona rehetrareo andray fepetra momba an'ireo. Raha ny fanazavana ny solombavambahoaka ny Sonerano Vongo hatrany tsy mitovy tamin'ny fandraisana anjara ny manam-pahefana tany an-toerana ny fandraisana anjara ny ben'ny tanàna ny Sonerano Vongo tamin'ny fanamboarana ny kianja any an-toerana. Ety farany no mampiady ireo solombavambahoaka roa tonta raha ny nambarany hatrany. Tontolon'ny fampianarana dia miandry ny fiverenan'ny fampianarana ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony amin'izao fotoana izao raha toa ka nisy fiantona tato anatin'ny 2 volana. Tsy mbola tanteraka ihany koa hatreto ny fifananana idirana amin'ny Université Antananarivo izay tokony natao ny faha 1 Oktobra lasa teo. Fizora Falatrana. Tsy mbola voafaritra hatreto ny daty iverenan'ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo 2 volana izao no ny ato antenantenany ny fampianarana raha nambaran'ireo mpianatra fiatoana izay miteraka fa tsy antoka ho azy ireo. Mbola manginjina ngamba ny ety Akatso, mbola tsy mianatra mpianatra zany ety Akatso amin'izao fotoana izao. Dia miandry ny fidirana indray hoe oviana mety mbola mieritaona ve sa atoato anavao indray zany rehefa miditra eo satria tapaka antenantena ilay izy. Tsy tsara ilay vatapahany satria ao ampovoany loatra zany ilay izy dia lasa sahirana indray zay niverina hiatrika an'ilay fianarana indray avy. Semestre 8 zay zao, hiditra semestre 8 zany efa nanomboka kely. Dia ny olana tsy tapitra akory ny semestre 8 zany dia efa nisy an'iny trangana peste iny dia tsisy valy raha ohatra ny any na vita boky dia tsy nivaliana akory le boky hatramin'izao zany mbola tsy voavaly hoe vita ve le correction sa tsy. Vezivezena aloha eo ihany dia le mikarakara zavatra ty koa lasa tsisy olona tsisy PTA miasa koa dia na bibliotèque na nina dia tsisy zavatra azo atao zany ety. Dia ohatra ny tamin'ny eny zao nanao boky lasa nitady bibliotèque hafa tany ivelany tany zay fa tsisy ninina azo natao mihitsy ety. Dia izay ny hitana hoe tena vokatra tsy napety le tsy nianatra moa zany natonga ny hoe le université tsy mivoha.
Tsy mbola voafaritra ihany koa hatreto ny daty anatanterahana ny fifaninanana idirana ny amin'ny Université Mpanjakana izay tokony natao ny 13 Oktobra lasa teo. Tsy nahazoana vaovao mikasika izany ny teo anivon'ny Ministera tompon'andraikitra raha nanontaniana androany. Manoloana ny fangatahan'ny mpianatra hiverenany ny fampianarana. Ny alakamisy 9 Novambra izao no isin'ny fivoriana tsy ara-potoana ataon'ireo filohan'ny université eto amintsika. Raha ny fanambarana navoaka ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa omaly. Fivoriana izay andinihana ny fizotran'ny fandaharam-pianarana 2024-2025. Singa iray manana ny anjara toerana eo amin'ny fiarahamonina ny fanabeazana olombalona kanefa tsy hita taratra intsony izany amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny mpandinika fiarahamonina iray. Tsy hita soritra ihany koa ny soatoavina maha-malagasy fanadina. Fiarabana zoky, fanaovana mbailàlana, fanomezana lanja sy ny toerana mendrika azy ho an'ny olon-dehibe, valitanana, fifampitsimbinana, soatoavina saika tsy hita intsony eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Tsy hita taratra amin'ny tanora ihany koa ny fitondran-tena mendrika na ny fahaiza-mitondra ny fiainana amin'ny ankapobeny. Anton'izany raha nambaran'ny mpandinika fiarahamonina iray ny tsy fampiny ny fanabeazana olombanona na any an-tsekoly na eny amin'ny tontolo manodidina, eo ihany koa ny tsy fampiny ny tantsoroka. Ny ankizy sy ny tanora makany an-dakilasy izy. Efa manao izay hoafana ny mpanabe rehetra any. Fa mitohy ve iny fanabeazana iny mivoaka ny sekoly izy. Vao mivoaka ny sekoly izy zavatra hafa no hitany. Misy ankizy raha vao hoe olon-dehibe manao ilay zavatra dia veriny ho mety. Izay ny tena olana. Nefa amin'izao fotoana izao tsika saika manao mariage par défaut, par accident. Dia gaga koa ve tsika raha firifiry no mandeha manao divorce. Eo zany mahasarotra ilay fanabeazana. Le fitaratra hitan'ny tanora sy ny ankizy matetika fitaratra ataontsika fitaratra vasoka dia iny ary no jereny eo. Mahazo vahana ihany koa ankehitriny ny fanaovana ireo fietsika hiverina ho tsy manan-danja nefa miteraka voka-dratsy eo anivon'ny fiarahamonina. Fanajana ny hafa ao anatin'ny fanabeazana maha-olombanina zany. Izay tsy dia hitantsika firy intsony any an-dakilasy. Na dia ataoko hoe resaka tsinitsinaka mety hoe manary fonina vatomamy eny amin'ny arabe. Mety hoe tsinitsinina ho izy tsika. Fa raha misy olona arivo ary mandalo amin'ny toerana io manalo izay daholo. Dia ireny ohatran'ny hitantsika amin'ny 7 arivo any amin'ny tsena be oririka iny. Dia gaga ventsika rehefa tonga ny orana, tondraka ny rano, tsy entsina ny tatatra, tonga ny rano, memasiso, fofona tsy fofona, loto tsy loto. Miakatra daholo ny karazana loto mikroba mitonga dia gaga ventsika raha tonga daholo ny karazana aretina isan-karazana. Arak'izany, isan'ny fototra iankinany ny firindran'ny fiarahamonina ny fanabeazana ho olombanina izay miatomboka amin'ny fihetsika kely afaka mitondra fiovana sy fandrosoana. Raha tsy haivina, tamin'ny fanjanahantany no didiana ny tokony hanadiovan'ny isan-tokantrano ny manodidina azy. Taranja iray no foanana tany an-tsekoly ihany koa ny fanabeazana olombanina izay naverina anaty fandaharam-pianarana indray tamin'ny taona 2024 ka lasa taranja manokana ianarana ora iray isan-kerinandro. Nazahoana vokatra ny fandraisana andraikitry ny vahoaka eny fotony raha oharina amin'ny asan'ny mpitandron'ny filaminana raha eo amin'ny fampandrinan'ny fahalemana no jerena. Ohatra iray amin'izany moa ny dinan'ny Menabe izay nampiena ny trangana alatromby any amin'iny fahatriny. Iona saina. Ny volana Desambra ho avy izao no ifarana ny fe-potoana nomen'ny filoham-pirenena ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana manerana ny nosy amerenana ny fandriampahalemana. Raha ny hita nefa treto, mitohy hatrany izay trangana tsy fandriampahalemana izay, toa ny fankanakerany, ny sitomahery, ny vakitrano, fa ihany koa ny alatromby ho an'ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Manoloana izany, nandray andraikitra ny vahoaka eny fotony izay anjadiny tsy fandriampahalemana, toa ny tao amin'ny faritra Menabe, no afaozana ny dina tany antoerana na afana ny fehezana n'izay tsy fandriampahalemana izay. Ny sabotsy teo, nahatratra olona iray ny dinany Menabe raha ny nambaran'ny Louise Oscar, sekretera jeneraly ny dinany Menabe. Olona saika mono olona no trateaka ny praidina. Mandritra n'izay fotoana zay zany dia nisy telefônina lasaka an'ilay olona navandoza. Dia nisy ihany koa ny étuin'ny bala lasaka izay natao profo agny amin'ny gendarme fa olona saika namono olona zany no trateaka ny
vahoaka braidina. Misy ihany koa moa zany poleta na pistolet tratra tamin'io fotoana io. Takin'izy ireo ny ampiarana ny lalàna amin'izay olon-dratsy tratran'izy ireo rehefa teriny eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Samy manana ny endriny ny dina raha ny fanadihadiana natao. Ho an'ity dina ny mena be ity, misy ny antanatohatra lalovana mialoha ny itondrana ireo dahalo tratra eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana ho iatrany ny fanazavana. Ny dina zany a rehefa tratra le olona dia mandalo amin'ny alalan'ny kabary aloha. Rehefa vita ny kabary dia mamoaka PV ny membre ny dina, ny mpikambana ao amin'ny bureau ny dina zany. Dia ireo manolotra n'le olona voaheloka any amin'ny colonne, dia ny colonne nomena baiko mitondra n'izany olona zany makagny amin'ny mpitandro filaminana. Voen'izany dina zany tokoa zany district Miandrovazo amin'izao, indrindra fa ny faritry ny Menabe manontolo, izay mampiena tanteraka ny sy fandriam-pahalemana zany ao anatin'ny faritra. Maro amin'ireo dina eto Madagasikara no mbola tsy manaraka ny lalàna, tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny tompona andraiki-panjakana sy ny fitsarana. Ny fandraisana andraikitra miainga avy ny fotony toy izao, izay entana vokatra azo tsapahitanana. Mijanona olona hatrany anefa ny tsy fampiny tantsoroka avy amin'ny mpitondra fanjakana ka manano sarotra ny fitandrona ny filaminana sy ny fampiarana ny dina. Isan'ny olana voalohany amin'izany ny tsy fampiny fitaovana entana mifanandrina amin'ireo dahalo izay mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika. Anaraka dokavarotra isika aloha mialohan'ny anarahantsika ny mahakasika ny aretina diabeta izay mbola vitsoloha eto amin'ntsika no trangana izay aretina izay. Ny aretina sida kosa izay mitotaly 540 ankehitriny ny olona mitondra izay aretina izay eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena dia 80 taona aty aoriana tsy tafiditra. Ilalaoan'ny mondial 2024 ny ekipany Italia rehefa avy eo ary. Milay be andefasy SMS be dia be namanao miaraka amin'ny Yellow. Mahazo bonus exceptionnel SMS 100 amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny. Tsindrio ny dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 en Tanoura. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakaville ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana ho antsika sofera tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoka sanjoky olona rehefa na taxi be miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo manaja tompoka mba raisikely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary ndao ifanampy ndao ifanohany satria olona aloha vao manana fahasembanana. Je m'appelle Ravak. Déjà petite, j'en rêvais. Il a suffi d'un geste, une simple pièce de monnaie et le rêve débute. Avec le temps, j'ai grandi avec ma passion. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un partenaire de vie, Mvoul. Et mon téléphone est devenu ma tirelire. J'économise tous les jours avec Mvoul, où que je sois. Avec Mvoul, je peux aussi avoir immédiatement une avance. Et mon rêve se réalise. Besoin d'une avance? Mvoul avance.
M-vous l'avance immédiatement jusqu'à 500 000 arrières. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse. M-Voul, simple, immédiat, sécurisé. Isanandro. Oltia, taliana altia. Misy de sany me amilay be foana. Nena tonami. Manay a manaraka telo na vela champation de vie. Ont, nena mijery documentaire tape. Nena ko mijery foot. Teteli championship. Sans Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Savy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina ariary. Fanatanjahantena, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Ny an'iosantsika ny vaovao aza tsy midika ho fanomezana vahana ny olona iray manao herisetra na iara-ny herisetra ny tantsoroka atao aminy raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray momba n'izany misy dingana efatra ny fisehon'ny herisetra raha ny fanazavana azo Mikaela Ramarola. 5 isanjato ny vehivavy eto Andrenivohitra no iaran'ny herisetra raha ny antotanisa avy amin'ny NDAOI sy ny kabinet LVK tamin'ny taona 4 Antony sin'izany herisetra izany ny tsy fahafantaran'ny olona ny lalàna velona. Eo ihany koa ny fanomezana vahana ny lehilahy indrindra amin'ny lafin'ny kolontsaina. Anafanana izany herisetra izany no antony anaovana ny tantsoroka na ho an'ny iarany na ho an'ny mpanao herisetra. Ny tantsoroka dia tsy midika hoe fiarovana raha misy sazy fepetra no tenen'ny lalàna miatra an'ny olona izay manao herisetra dia miatra ireny fa ny tantsoroka dia mba tsy hiverenan'ilay intsony satria fantatsika fa misy aloha ilay herisetra mitranga fa ny tena zavatra misy any amin'ny fiarahamonina dia miverimberina ilay izy dia ielana amin'izay fiverimberena izay zany nisy ilay tantsoroka eo amin'ilay hoe fiovana fitondran-tena manoloana ny herisetra. Miakatra ny dingana amin'ny tantsoroka atao rehefa miakatra ihany koa ny herisetra mitranga. Tonga any amin'ny niveau 3 izy matetika efa herisetra tena efa matetika miaraka amina trouble psychologique ozy izy ny fitenin'ny spécialiste zany misy comorbidité amina trouble hafa fa tsy vitan'ny tantsoroka accompagnement tsotra intsony ilaina efa mila psychothérapie ozy izy ny fiteny zany dia eo zany mila alefany amina psychologue na psychiatre le olona manao an'ilay herisetra. Misy araka izany tetikasa sahala entina amin'ny fokotany maro eto amintsika hanaovana tantsoroka amin'ireo lehilahy mpanao herisetra tetikasa izay haritra 2 taona ary vatsiny ny vondrona Eoropeanina vola. Tontolon'ny fahasalamana dia tsy mifidy taona ny diabeta. Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola azo lazaina fa vitsy ny olona tratrany ity aretina ity raha nambaran'ireo mpitsabo. Aretina izay azo sorohana tsara raha toa ka misy ny fanarahana azy akaiky. Mikaela Ramalolatra. Efatra hatramin'ny 5 isanjato ny mponina malagasy no diabetika raha ny atotanisa azo avy any amin'ireo tompon'andraikitra momba izany. Isa izay mbola vitsy raha oharina amin'ny isan'ny mponina ho iatrany ny fanazavana. Amin'ny akapobeany dia nolovaina tamin'ny ray aman-dreny ny akamaroan'ny diabeta. Tsy mifidy taona ihany koa ny olona tratrany diabeta izay fa mety ho tratra avokoa ny rehetra. Ho an'ireo nolovaina dia manomboka eo amin'ny 70 taona no hita tsikelikely izany. Ny diabeta amatoebatana azy dia lovaina ny akamaroany. Raha azo izy tahaka ny diabeta ny ankizy dia favoazan'ny sarakaty vokatry ny fandalovana amin'ny fotoana anankiray. Misy fotoana anankiray mety hoe nanao gripa be ilay zaza na ohatr'izay nandalo aretina anankiray zany dia vony sarakaty dia lasa tsy afaka mamokatra insuline intsony dia izay mety mahatonga azy ho diabetika. Tsy misy afa-tsy ny fitazam-batana no mety hisorohana ity aretina ity.
ohatra amin'izany ny resaka sakafo sy ny fanaovana fanatanjahantena. Ny fisoroana azy atao dia mitandrina fitandremana ara-tsakafo dia ny fanaovana fanatanjahantena mitohy fa tsy zavatra hoe mafy be, tsy voatery compétition vao mahavita miaro antsika tsy ho lasa diabetika fa manaraka ina moa ohatra ny hoe fitaizam-batana. Notanterahana androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny diabeta. Samy nanana ny fanamarihana izany ny toeram-pitsaboana samihafa teto Antananarivo. Olona miisa 510 no natao fitiliana ary fantatra fa mitondra ny otrikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara ankehitriny. Mitetina $20 ny famatsim-bola azon'ny mpitondra avy amin'ny taherim-bola iraisam-pirenena nandritra ny 3 taona. Narindra Randrianomanana. Nanomboka tamin'ny taona 3 no nahazo famatsim-bola avy amin'ny taherim-bola iadina amin'ny otrikaretina SIDA ny firenena malagasy. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo aretina toy ny tuberculose na ihany koa ny tazomoka izay mbola idina mafy eto Madagasikara. Miainga amin'ny fanadihadiana ny zava-misy eto toerana izany ary midatra amin'ny fandinian'ny mpamatsy vola ny toan'izay. Mandidina ny $3 isa-taona ny famatsim-bola natokana amin'ny fiadinan'ny VIH/SIDA ny 3 taona lasa izay raha ny fanazavana. Vola omeny fa mondial andresantsika nahazo famatsim-bola vaovao zao tsika ho amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 izany hoe 3 taona dia manodidina eo amin'ny $8 millions mahery kely eo zany ny total ny vola afaka ampiasaina mandritra ny 3 taona eo. Izay vola raha ny filan'ny firenena amin'ny fitsaboana dia tsy ampy io vola io. Tena mbola misy banga maromaro zany tsy ahafahantsika manao fanentanana arak'izay tena hoe ilayntsika fa rehefa misy famatsim-bola hafa zany dia tsy maintsy manampy amin'ireny famatsim-bola hafa ireny tsika ahafahantsika manao an'ilay asa sasany. Miakatra miandalana ny tahan'ireo olona mitondra ity tsimokaretina ity raha ny fanazavan'ny ONU-SIDA. Teto Madagasikara mandidina ny 8.2 isan-jato izany ireo olona mitondra io tsimokaretina io ary tafakatra hatramin'ny 8.4 isan-jato izany tamin'ny taona 2020. Mandidina ny $100 ny fandaniany marary iray ao anatin'ny taona iray eo amin'ny fitiliana sy ny fanafody. Eo amin'ny ataontsika hoe 220 eo zany ny olona mihinana fanafody dia nisan'ny olona voatily fa tena mitondra ny tsimokaretina manodidina ny 520 eo. Izany hoe mbola misy olona 300 zany mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay fihinanana fanafody. Raha oharina tany amin'ny taona lasa toa hoe 3 taona lasa tao zay dia hita hoe nentombo ny isan'ny malagasy nanao fitiliana dia nazoto koa malagasy nanomboka nihinana ilay fanafody efa nanomboka betsaka ny olona hoe mahatsapa ny mahazava-dehibe an'ilay fihinanana fanafody fa na izany ary mbola maro amintsika ihany mbola tsy nanatateraka an'ilay fitiliana ataontsika hoe verimberina satria tsy indray mandeha ihany ianao tokony hanao fitiliana. Tafiditra ao anatin'ny fipetratakin'ny mpamatsy vola ny fanaraha-maso ny asa mifandray amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA. Ankoatra ny taherim-bola iraisam-pirenena, mamatsy ny firenena malagasy ao anatin'izany ihany koa ny firenena mikambana. Mbola voahiliky ny fiarahamonina hatrany ireo olona mitondra ny tsimokaretina SIDA ankehitriny. Anto mahatonga ireo fanentanana sy hetsika isaky ny voalohan'ny volana Desambra izay entina hanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny SIDA. Mikarakara fifaninanana fitoriana filazantsara amin'ny endriny samihafa ny sampana fivondronana laika. Foibe FJKM fifaninanana misokatra ho an'ny mpino rehetra mianatra na efa nandalo sekoly fa ny manana laika. Fezora Faly. Lalao Matthieu 11:1 dia niala teo izy ampianatra sy toriteny any an-tanànan'olona. Io no lohahevitra nampitondray ny sampana fivondronana laika Foibe FJKM ny fifaninanana fitoriana amin'ny filazantsara ankoatra ny efa mahazatra karakarain'izy ireo miaraka amin'ny FFP na ny fikarohana sy fandaliana ampinoana sy ny Cefaly FJKM na sekoly fanomanana laika. Mahazatra dia ny toriteny sy ny hira fiderana dia verina fa misy fomba ankoatran'izany azo atao tsara hitoriana ny filazantsara satria lehibe le asa fitoriana filazantsara tozo filazantsara misy Madagasikara dia tsy ho araka ny hoe toriteny mahazatra fotsiny na ireo hira fiderana fotsiny ary mety tsy asahana ny Madagasikara ray manontolo raha ireo fotsiny no entina fa misy izay hevitra vaovao fomba vaovao
hoentina mitorony filazantsara zay tokony ampiasaina ihany keo amin'izao vanim-potoana sy vaninandro iainany fiangonana zao. Dia ny zavatra tandremana fotsiny zany dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny fotom-pinoana FJKM sy ny fomba ny FJKM zay zavatra atao eo. Zany no mahatonga ny hoe sekoly fanomanana laika sy ny fikarohana sy fandaliana-pinoana na ny FFP no miara-miasa mba tsy voana any amin'ny zavatra atao hoe mifanohitra amin'izay fotom-pinoana sy fomba ny FJKM. Malalaka tanteraka ny fifaninanana hikarohana sy ampiasana ny talenta iraketan'ny filazantsara ao amin'ny tsirairay ihany koa. Hatramin'ny 17 volana novambra izao no andraisana ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry handray anjara eny amin'ny foibe ny sampana fivondronana laika na eny amin'ny sefala synodam-paritany na ihany koa eny amin'ny vondrom-paritra laika. Lohahevitra telo no toriana ao anatin'izany fifaninanana izany. Misy lohahevitra telo azon'ny mpifaninana raisina zany ho amin'ilay fifaninanana dia ny hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany teny fanevan'ny sampana laika io matitoko 5:7. Eo ihany koa ny Korintiana voalohany 4:12 manao hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Mampandroso ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara dia zany ihany koa zany no teny azo entina ao anatin'ilay fifaninanana. Dia ny lohahevitra fahatelo azon'ny mpifaninana raisina ihany koa ny hoe aza menatra ny mivavolombelon'ny tompontsika Timothée faharoa 1:1-5 zay teny fanevan'ny FJKM amin'izao taom-piasana izao. Iray alariary ny saram-pandraisana anjara amin'ny ity fifaninanana ity isy ny fanomezana lehibe atolotra ireo izay mivoaka mpandresy. Tarika iray na roa ahitana olona 3 hatramin'ny 9 isaky ny synodam-paritany no handray anjara. Efa nandalo na mianatra sefala ny antsasaky ny mpifaninana. Ny vondrom-paritra laika sy ny sefala no misahana ny fifandaminana amin'ny fifanitsanana. Tarika iray na roa isaky ny synodam-paritany no tafiakatra amin'ny manasadalana izay atao ny 12 Desambra izao ao Antsahamanitra. Ny 20 volana Desambra kosa ny famaranana ireo dingana roa ireo izay samy andeha amin'ny fahitalavitra avokoa. Eny dia tafiakatra 700 ny isan'ny namony aina tamin'ny horohorontany lehibe teo anelanelan'ny Iran sy Irak ny alahady alina lasa teo araka ny antotany sa farany fanadina amin'ny sariny France 24. Mitombo hatrany isan'ireo namony ainy vokatry ny horohorontany lehibe teo anelanelan'ny Iran sy Irak ny 12 Novambra lasa teo. Araka ny antotany savonjomaika navoaka ny hainao manjerim-panjakana mahatratra 220 ny isan'ireo maty tao Iran ary anarivo ny ireo naratra. Tao Irak kosa indray 50 no namony ainy ary 70 no naratra. Itombo lavitra ireo tarehimarika ireo raha ny tomba ny mpamonjy vona any an-toerana. Antony mbola tsy tafiditra amin'ny toerana tena vomafy tamin'iny horohorontany iny izy ireo vokatry ny fahatapahan'ny lalana. Niezaky ny aro ny tena koa tsy afa nanoatra nefa fanenjera taty amiko le rindrina. Niala an-trano ny trano iny horohorontany iny. Niezaky ny tady sesitriana fa ako miaro ny aiko. Tao anatin'ny 2 andro olona manarivo no natory teny anarabe. Tranolay manodidina ny 2 alina no naparitaky ny fanjakana iraniana ho fialofan'izy ireo. Atreto fantatra fa faritra 440 ao Iran no niaran'ity horohorontany lehibe ity ka isan'izany Kermanshah izay potika hatrany amin'ny 90 isan-jato. Misy arak'izany ny fisaonam-pirenena mandritra ny 3 andro any Iran. Miezaka ny fitondrana any an-toerana amin'izao fotoana izao anampy ireo olona manarivony na izany eo amin'ny lafiny ara-tsakafo fa ihany koa ny trano. Momba izay hatrany nanambara ihany koa ny jeneraly Mohamed Ali Jafari lehibe ny antoko Repoblika Islamika tao amin'ny hainao manjerim-panjakana tany an-toerana fa ny tranolay, ny rano ary ny sakafo aloha no tokony atao laharam-pamehana farany izay aingana. Alohan'ny sarana daverina aminao rehefa songadana tamin'ity alina ity. Rapitso no entina eo amin'ny fivorimben'ny solombavam-bahoaka olanina ny LFI 24 ora 3 monja no nandinian'ny vomera ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola an'ity LFI 24 ity. Tsy mifidy taona ny diabeta raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola azo lazaina fa vitsy ny olona tratran'ity aretina ity raha nambaran'ireo mpitsabo nankalazaina androany moa ny andro maneran-tany ny diabeta.
Empolo taona aty aoriana tsy isan'ireo ekipa pirenena andray anjara mondial 2024 zay tanterahana any Russie ny Italiana. Tsy afaka nanilika ny Suède izy ireo teo amin'ny lalao sakana na ny barrage. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tino am Blue Line TV am vit. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.